rehetrarehetra amin'ity sabata masina ity miaravantsika rehetra indray alohan'ny fianarana tompo amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano isambatan'olona izay tongetondray androany miara hivavaka miara hisaotra an'Andriamanitra sy hideran'Andriamanitra mba hatsiaro ny fiarahantsika mivavaka isaky ny sabata tahaka an'izao tadidio fa Andriamanitra mihitsy no tena izany hoe aza manadino ny fiarahantsika mivavaka satria tena ilaina izao fotoana izao ry havana malala samy efa mivavaka foana ihany tsika anatin'ny tokantrano tsirairay avy any samy efa manana ny vavaka izay asandratsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika tsirairay avy fa nefa koa dia ilaina ny fotoana tahaka an'izao tena fihaonana mamy fihaonana mahafinaritra fihaonana tena andraisantsika eny ifampahelezantsika indray atao amin'i Jesosy dia amintsika mianakavy any ny fitanan'Andriamanitra ifasoavany sy mifahatsarany ho amintsika rehetrarehetra androany misaotra n'Andriamanitra indray tsika satria tonga eto afaka mitandrina sabata amin'izao fotoana izao mety misy olana nampaniriana ho tonga saingy tsy tonga ny havana malala fa ianao kosa sady naniry no navelan'Andriamanitra ho tonga soamantsara mitandrina ity andro ity ary dia izy mihitsy nanao ny fomba rehetrarehetra mba ahafahanao mivavaka androany Haleluya mbola manana zavatra azo atao ianao eto androany ry havana malala mety nandritry ny anemana ianao tsy afaka mitady vola mety tsy nisy vola rapidirinao tao tokantrano nandritry ny anemana iny mety reraka ianao mety narary ianao fa zao androany misy zavatra tena azonao ampidirina ao anatin'ny tokantranonao ao misy zavatra tena azonao atao androany na eo ampandrina ny hopitaly azy ianao sanatria manaraka an'izao fotoam-bavaka izao na marara azy ianao sanatria manaraka ty fotoam-bavaka ity na manana olana azy ianao ry havana malala dia misy zavatra azonao atao androany misy zavatra azonao ampidirina androany eo amin'ny fiainanao dia tokana ihany ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy no hidina androany satria ny fitadiavana an'Andriamanitra tsy mila tanjaka be ry havana malala tsy hoe tsy maintsy olona matanjaka be ihany vao afaka mivavaka
ny mifanohitra amin'izany mihitsy azy. Na dia malemy azitsika, na dia reraka azitsika, na dia marary aza isika, dia Andriamanitra afaka hitantsika foana. Ny vola tsy afaka hitantsika rehefa mararitsika. Makare maladitsika rehefa marary, dia mijanona any an-trano, dia tsy mandray karama mihitsy. Tsy afaka mivarotra, tsy afaka miasa rehefa marary, dia tsy miditra koa ny vola. Fa Andriamanitra ry havana, azontsika tadiavina foana izy, afaka ho hitantsika foana izy. Na salama isika, na marary isika, na matanjaka isika, na marefo isika, na osa isika, na mahery isika. Azontsika ataony mahita an'Andriamanitra androany. Raha tonga eto ianao androany dia izao teneny hoe ity fotoana mavaka ity Andriamanitra, azoko atao ity androany dia ataoko. Vitako ity androany dia ataoko tsy Jehova. Halleluja. Bebe ny olona amin'izao fotoana izao marary dia tsy afaka miasa. Maro tantasy avy any amin'ny dokotera mihitsy hoe tsy vitanao intsony io miasa io. Tsy afaka mampidi-bola intsony ianao. Tsy maninona izany. Tsy afaka miasa ianao, tsy afaka mampidi-bola, fa afaka mitady an'Andriamanitra ry havana. Ny zavatra tsara indrindra sy lehibe indrindra mbola azonao tadiavina, mbola afaka omenanao androany. Fa soavana izany. Andaontsika hoe mba hisaotra an'Andriamanitra ry havana. Afaka mba misaotra an'Andriamanitra ve ianao? Ka hiteny amin'i Jesosy androany, Jesosy misaotra anao fa afaka mivavaka androany. Afaka miteny androany Jehovah Andriamanitra. Ary na dia tsy afaka miteny koa azy. Betsaka ny olona tsy afaka miteny intsony tao anaty Baiboly tao ry havana. Tsy afaka namoaka feo. Tsy afaka miantsoantso tahaka ny Bartimeo. Olona miavaka ny Bartimeo satria mbola afaka tena miantsoantso mafy mihitsy izy na dia jamba azy. Fa nisy olona tao nananaretina tsy nafahana miantso mafy an'i Jesosy izany akory. Tsy afaka nandoaka feo angeza ny lehilahy narary paralysisa zany. Tsy afaka niantsoantso mafy intsony angeza ny vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona zany. Ry havana malala, tsy afaka niantso mafy intsony angeza ny lehilahy teo amin'ny farihy amin'ny Betesda zany. Niandry fotsiny sisany nataony. Tsy afaka izy na dia nandeha nitady an'i Jesosy tany amin'ny toerana nisy azy. Fa kosa ny fonao androany afaka miantso azy. Raha afaka miteny moa ny vavanao, misy tsara noho izany ve ry havana? Ny endry Bartimeo nampiasany mihitsy ny fahaizana miteny sy ny fahaizana miantso mba ahafahan'i Jesosy hitotika eo amin'ny fiainany. Anafaka azy. Izay rehetra azonao atao androany dia ataovy. Fa ho an'Andriamanitra fa tsy mba ho an'olombelona. Misaotra anao izay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany ity. Mankasitraka anao izay satria dia fahasoavana tokoa izao ahafahanay mbola mivavaka izao androany. Ny mivavaka Jehovah azonay atao foana amin'ny androm-piainanay rehetra. Raha mbola velona izay, raha mbola mahatsiaro saina izay, dia mbola afaka mivavaka. Ary isaoranay ianao izany. Tsy mba sarotra ny mahita anao. Tsy mba karohana lalina vao mahita anao. Tsy mba mila hery sy tanjaka, matanjaka be, mandreraka vatana vao mahita anao. Fa kosa Andriamanitra, ny voany anatinay no misokatra. Jesosy mety mibitsibitsika izay amin'izao fotoana izao. Mety misy olona tsy afaka na dia mivavaka miteny aza Jesosy satria any anatina trano tsy ahafahana manao an'izany akory. Jehovah Andriamanitra, mety misy aza tena ny anatin'ny folo sy ny sainy fotsiny ihany no miteny androany, fa ny zavatra azonay antoka hita aminao izany. Tsy mba misy miafina aminao izany. Na dia misy anjely analikisa aza amin'izao fotoana izao miantsoantso ny anananao, mideranao ho ananitrao Jehovah Andriamanitra. Dia mahagaga sy mahavariana fa mbola renao ihany no feo anay. Na dia feo farak'izay ambany eto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy mba sandratra anao. Ary izany mahatonga anay teny androany hoe tena tsara loatra ianao Andriamanitra. Tsara eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Nanova zavatra be dia be teo amin'ny fiainanay ianao Jehovah Andriamanitra. Misy olona nge Andriamanitra tsy mety ny olona mihitsy eo amin'ny fiainany. Ary tena miteny mihitsy fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, dia miezaka ihany izy na dia efa reraka azy. Jehovah, fa izahay kosa hiezaka hitady anao izay. Hiezaka izay hikatsaka anao satria fantatrefa ao aminao ny fahatsarana rehetra Jehovah Andriamanitra. Ianao ny tena tsara, ianao no mendrika. Ianao Andriamanitra ny ankofanay. Omeny voninahitra indray amin'ity sabata masina ity. Misaotra anao izay tsy iray avy. Nantsoinao izay rehetra dia tonga eto androany. Nanana ny toeranay daholo izay, nanana ny toerana anisanay sy ny fiainanay daholo izay rehetra Jesosy. Fa ny zava-dehibe tafavory ato anatin'ny tranonao masina izay androany. Hidera ny anaranao. Misaotra Jesosy.
Porsiany salamo efatra amby telopolo ngetsika ravany andramoka izao fa tsara Jehova haleluya tsara Jehova ravany tsara tamin'ny Abrahama Jehova tsara tamin'ny Isaka Jehova tsara tamin'ny Jakoby izy tsara tamin'ny David izy ravany mbola tsara tamin'ny Joba koa nge izy tsara tamin'ny Ezekiela nge izy ry Isaia fa mbola tsara koa izy tamin'ny Jesosy tsara izy tamin'ny mpianatra fa mbola tsara izy atria amin'ny androtsika ary mbola miteny Andriamanitra fa mbola ho tsara foana izy amin'ny taranakitsika ho avy ravana malala nanoratra ny fahasaran'Andriamanitra reo olona nahita ny fahasoavany tao anaty Baiboly reo mba hanandrana n'izany koa tsika mba ho toroany hevitra koa tsika fa tsy niovy izy nanomboka tany amin'ny Genesis hatraty amin'ny Apokalipsy amen Jehovah'Andriamanitra nandritry ny 4 arivo taona ravana malala nisy fahasaran'Andriamanitra nisy eo foana teo voasoratra fa hatrany mandra-patonga ny androany mbola misy foana fa sainga ny Baiboly ny tsy afaka soratantsika tso ravana raha mbola afaka mba nanoratra Baiboly koa tsika reto raha afaka mbola niteny koa tsika reto mba nanoratra ho an'ny taranaka fara mandimitsika hiteny antramoka izao fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy fa tsy nisy olona tsy sambatra ravana izay mialoka tamin'io Jehovah'Andriamanitra io tsy nisy na dia iray aza ka tsy sambatra izay mialoka taminy amen anjarantsika na izao angeravana malala sahirana foana ny olona mitady fialofana ny olona sahirana foana ny olona mitady famonjena aty fantatry ny olona mety eo akaikiny eo ihany io tsy lavitra azy io amen raha hivavaka ny olona efa eo ny mpamaly vavaka raha hitady ny olona efa eo Andriamanitra afaka ho hitan'izy rehetra mitady azy afaka ho antson'izy rehetra amen Jesosy andratsika ravana malala ratsika momana amin'izao fotoan'izao ratsika n'Andriamanitra mpamaly vavaka izy tsikarehetrarehetra mitsandrana ao anatin'ny fifantohana tanteraka atatsika mpanahy vavaka izany izany androany le misaotra Andriamanitra
Andriamanitra seza fiandriananao Jehova. Ny tany fitoerana tongotrao. Amen. Ity tany izay efa hitana efa tena efa ngeza dia ngeza. Lehibe dia lehibe. Tsy takatry ny masonay. Fa ny tongotrao ihany no mipetraka eto Andriamanitra. Manambara izany fahalehibena. Ny zava-boary rehetra amin'ny tenanao Jehova. Ary minao n'izany izay fa ireo zava-boarinao rehetra ireo nge renao ny feoan'ireo teny Andriamanitra. Mideranao isan'andro ireo. Halleluja! Satria tahinao ireo. Ny hazo ireny tsy navilanao faty fa tonga ny printemps dia velona indray ny hazo. Na dia mahena azy ireny nandritry ny ririnina Jesosy dia velona indray izy ireo. Miofaofa indray izy ireo. Mamoaka filana azy mahafinaritra indray izy ireo. Jehova manambara izany fa tsara ianao mideranao ny zava-boary rehetra. Satria tazomin'ny tananao Jehova Andriamanitra. Azomin'ny herinao Jehova Andriamanitra. Fa tsy voafetra ianao. Nendray izay mitady hametra anao. Nendray izay mitady hita fa kely ianao Jehova. Nendray izay raha mijery ny fiainanay Andriamanitra. Dia refesinay amin'izany ianao dia mitady hahita izay hoe kely ianao. Dia mitady tsy hatoky ianao izay. Dia mitady atao ohatr'izay Andriamanitra. Fa rehefa mandinika izay Jehova. Rehefa mandinika izay Andriamanitra. Dia tena mahita izay fa tsara ianao. Tena mahita izay fa lehibe loatra ny Andriamanitra eny. Tsy tsazonay hoarina amin'iza n'iza Tompo. Ny tongotrao no mipetraka eto midika izany fa eo ambany fahefanao ny zavatra rehetra. Na inona mitady hanjaka eto amin'izao tontolo izao ity. Na inona fahefana mitady hanapaka eto. Na iza Andriamanitra te hifehy eto Jehova. Eo ambany tongotrao izany rehetra. Ianao ihany Andriamanitra. Ianao ny mpanjaka mandrakizay. Amena Jesosy manara. Mety izay tonga eto anaty ianao. Iteny izay fahanao izay. Mankalazanao ny fo ianao lay tsy fo manolotrira mba ilaza ianao no mpanjakako ny fiainako sy izay momba ay nafoiko anao eno anao izao anao ianao ay fanahy iray aminao anao ao Jesosy 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 anao ao Jesosy. Natuka kumba ufidera Shufani ni asana Ni fiara kusizai mubahai Nafukwano Enwano Izawano Yanawai Fanahira Oh
Feanay afa-tsy anao Jesosy. Tsika ravana rehefa miteny anao Jesosy. Aza vela misy mifeanao afa-tsy Jesosy. Aza vela misy mifeanao afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Arao tsara nge zay lazain'io tenin'Andriamanitra io e. Arao tsara nge zay lazain'io tomponao io e. Hoy Jehova manao raha ray aiza izay tahotra raha tompo aiza izay ajako. Omeo an'Andriamanitra izay tokony ho anazy. Ry havana malala, mety izy ianao ho fehezin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Dia tena an'Andriamanitra tonga ianao. Jehova mihitsy no teny anao. Iantso anao hoe zanany. Ianao iantso azy hoe ray. Alleluia. Satria anazy ianao. Dia tsy mba ho afoiny ianao. Ary tsy misy ry havana malala mahafantatra anao ohatran'io Andriamanitra ifafahanao. Ihany ange tena mahafantatra antsika. Itsika na 50 taona nivadiana aza ny couple mbola tsy mifankalala izany. Mbola misy zavatra tsy fantatra foana. Fa Andriamanitra tany ekibo ianao dia efa fantany. Fantany hatramin'ny fiainanao. Fantany hatramin'ny zavatra rehetrarehetra iainanao eto. Fantany hatramin'ny hoavinao. Efa voasoratra hatramin'izay rehetra lehanao ry havana. Izay rehetra ho ataonao efa hitany. Fantany angetsika. Fantany ny toe-pontsika. Fantany ny fahaleomentsika. Fantany ny tsara ataontsika. Enina ny ratsy ataontsika ihany koa. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ataontsika androany mahitena za Jesosy. Tsy hanala-baraka anao tsony ahy. Za Jesosy hanome voninahitra anao. Za Jesosy hideranao foana. Amen. Misaotra Jesosy manana. Tsy rehetra androany. Anao antivy fantatany amiko. Manantena Andriamanitra fa mba ho any aminao. Tompo fantatrao ny amiko. Tsisy miafina aminao ny fiainako. Ifimpira ny voadatra amin'izao. Nefa sasany andro fony anao. Toera Jesosy ampanazy ny foko ialana. Ka levony izaho izaho zay tsy asa tanana. Efa eamonany niaraka rananina. Fa ny ratsy fonano no misusukevalo. Fa malena morala mora misaraka amina. Mazaka Jesosy atambunkiana. Tupamilanao ny fiainako. Lera ratsy azoninao
ozy izy le hira hoe efa elany naniry miaraka aminao Jesosy. Alaratsy foana no misosika eo aloha. Sandro aho teteny aminao hoe azatsanao faniriana ary havana malala. Ny fanarahana an Jesosy misy olona mandra-pahafatiny dia mijanona ho faniriana fotsiny. Ny fanarahana an Jesosy, ny fibebahana mijanona ho faniriana, ry havana malala, ny fandraisana an Jesosy ho tombo sy mpamonjy. Ianao aza apetraka ho faniriana fotsiny zany. Misy lehilahy anankiray mpanan-karena tao anaty Baiboly tao, naniry izy. Lasa mihitsy izy nanatona an Jesosy ingena fa nanontany an Jesosy mihitsy ingena. Mpampianatra io, inona no ataoko mba handovako fiainana mandrakizay? Olona maniry zany, olona tena mangetahety zany, olona tena te handova fiainana mandrakizay zany, te ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany olona zany. Ary tena vitany mihitsy ny dingana nanatona an Jesosy tokoa izy, nanontany tokoa izy. Saingy rehefa tonga ny valiteny teo no nanova hevitra azy. Lasa izy nandeha nijanona ho faniriana, tsy nandroso, tsy nanatanteraka, nefa naniry. Misy fotoana Nikodemosy tonga mangingina tany amin'ny Jesosy efa fantany fa io Jesosy io no Mesia, zanak'Andriamanitra. Fa tsy sanatry eo vahoaka izy, natahotra ny fariseo namany izy, dia tsy sananao hitan'ny olona hoe nandeha nakany amin'ny Jesosy dia nandrasany maizina ny andro. Lasa izy nakany. Inona ny ataoko mba ahafahako mandova ny fanjakany lanitra? Jesosy namaly tsy maintsy ateraka indray nareo. Ahoana ny ataoko izy Nikodemosy? Ho ateraka indray ve za zay efa lehibe? Eny ozy Jesosy, tsy maintsy ateraka indray. Dia lasa Nikodemosy nandeha nijanona ho faniriana, ry havana malala. Zany raha te-hampirisika anao, tonga foana ianao manontany an Jesosy, omena anao nge ny valiteny. Tenenina nge tsika eto hoe omena antsika nge ny havana ny valitenin'i Jesosy.
handofanao fiainana mandrakizay. Halleluja. Afoezo izao tontolo izao, afoezo ny fahotana. Dia tonga ihany ny olona manontany lerapitso dia mbola miverina miteny ihany Jesosy, tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra ianao vao tonga tamiko. Fa engane mba tsy ho amintsika mpanaraka ny fandarana andramoka izao, izany hoe maniry anefa tsy tonga eo amin'ny tanjona. Fa rehefa maniry ihany tsika rehefa, rehefa mangetaeta ihany tsika rehefa, dia andao ifambatotra amin'ny Jesosy amin'izay, andao anatanteraka amin'izay. Halleluja. Tianao ange Jesosy, ntsika androany iteny sa Jesosy, ny anahy sy ny anao mandrakizay. Za Jesosy tsy saraka aminao zany aho. Avaozy indray androany, fa mbola fotoana androany. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola omena fotoantsika ahafahantsika miteny an'izany. Hoe Jesosy ny anahy sy ny anao mandrakizay. Za Jesosy tsy saraka aminao zany intsony. Jesosy tira fanona tena mahafinaritra be ty androany. Jesosy enao raha ny fidy ahy dia ianao raha ny fidy ahy dia ndova ny fiainako. Lasako taloha dia afoko avoko. Ny rasonao Jesosy no efa nanadiovana vaovao satria efa lasireo taloha. Lasako taloha dia afoko avoko. Ny rasonao Jesosy no efa nanadiovana vaovao satria efa lasireo taloha. Saya rehetra tompo anaty misy fetra, foko manontolo tompo afoko anao daholo. Izay rehetra momba atolotro anao tsisy ampisaraka antsika tompo tsy misy. Izay rehetra tompo anaty misy fetra, ny foko manontolo tompo afoko anao daholo. Izay rehetra momba atolotro anao tsisy ampisaraka antsika tompo tsy misy. Tsy misy Jesosy, tsisy ampisaraka anao aminao, tsisy ampiana anao aminao Jesosy. Allora mi azzurra le fiammate nude, non la sacco accesa la vita le fani masino banana più banana una vaca wisha che fai la sera calura ya allora li pidia le fenne nuove non la sacco accesa nadine quavu la fane masina tupo fala tu banawa una vaca wisa sati e fala si fecha, mi fui con
ny fiainan'izao na olana na ady dia tsy misy mampisaraka aminao izay tsy misy Jesosy tsy misy mampisaraka izay rehetra mombay atorotro anao tsisy aviala aminao Jesosy o tsy misy izay rehetra mombay atorotro anao tsisy aviala aminao Jesosy o tsy misy Amen Jesosy. Iza moa no miezaka ampialanay aminao tsy midevoly. Iza moa Andriamanitra no miezaka mampitodika anay, mamilivily ny sainay tsy hifantoka aminao. Tsy midevoly fahavalontsika ihany Jehova. Fahavalontsika nge izy Jehova Andriamanitra amin'ny fotoana izay tafaray aminao. Tehirizy izay tsy iray avy reto. Amboary na mbola misy ny tsy mety. Aza mihafahafa Jesosy. Aza tsitsina rotsakavy Jesosy. Ahitsio amin'ny fombanao Andriamanitra. Mbola manaiky foana ao amboary. Matahotra mafy izay Jesosy. Raha tokany zavatra izay tsy nanitsinao anay no hahafery anay. Aza mihafahafa aminay fa anao izay. Anao ny fiainanay manontolo. Efa napetraka aminao avokoa. Ny fahatokisanay Jesosy, ny fiainanay rehetra. Efa nomenay anao avokoa Jesosy malala. Tsy manan'Andriamanitra afa-fatsy anao izay. Tsy manompo ninina fatsy anao izay. Tsy manompo vola makareny izay. Tsy manompo tapakazo sy rano izay. Tsy manompo vovo-javatra izay. Tsy manompo sarivongana izay. Jehova, ianao ny tomponay. Tsy manompo olombelona izay. Ianao irery amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Ianao ilay fanofidinay. Ianao Andriamanitra no efa tsaranay aza nahitanao. Ianao Andriamanitra no efa tonga teo amin'ny fiainanay. Dia hifidy anao tsy aminay ihany izy satria fantatra. Fa ao aminao ihany mahafonjy anay. Ianao ny bateri fiarovana. Ianao Andriamanitra manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Eo amin'ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy. Ary mbola resy lahatra amin'ny sandra izay androany. Manananay antoka ny fanananay anao Jesosy. Azonay antoka Jesosy. Fanananay anao Andriamanitra. Halleluja. Ianao lay Andriamanitro tsaridritra. Ny fitiavanao aito foana tsy nisinda overia nalavitranao ka tsy aitilay iainanao vao. Ianao ilay Andriamanitro tsaridritra. Ny fitiavanao aito foana tsy nisinda overia nalavitranao ka tsy aitilay iainanao vao. Familanao i Tompo ny favelomako. Repefianao teo amiko teo sambatra. Azantoka teo aminao zakay ny fidianao. Amen, amen, amen.
tsy dia safidy ve tsika eo amin'ny fiainana alatsiny a mbola tsy ataontsika aloha izay hetra izay ka za teteny aminao hoe tsy teo diso safidy ve tsika ravana misy fotoana nahita topika nampome kely izay tao amin'ny Facebook tao e zao le izy hoe za ozy izy mba mananatra anareo vehivavy avo misy izy a lehilahy ka vao manomboka ohatra hoe mifankatinareo dia io lehilahy io tena kahidy be tsy manome nininanareo mihitsy dia tonga dia elao aza miaraka amin'ino izy fa tsy azonareo ametrahana ny tsy azonareo etokisan'izany olo zany tsy azo antoka izany olo zany dia miteny daholo olo tena marina mihitsy zany dia misy moa manohitra tsy marina izao fa ianao mihitsy koa tena ratsy saina ilay manao topika ny olona zany rafanao teo tsara safidy daholo ny olo eo amin'ny fiainana tsy misy olona te andray fanapa-kevitra diso zany tsy misy olona isafidy zany mihitsy hoe efa io no fidiko dia fantatro zao nefa fa diso ny safidiko fa nefa mampalahelo fa be dehibe ny diso fanantenana betsaka efa tena io mihitsy nandriny ny fony neritreretiny fa io ny ampiadana azy io ny asambatra azy mety io nijerena daholo mihitsy mizatoetra mandritra ny 3 taona 5 taona 10 taona mifampizatoetra ihany dia mahita hoe mety io ary efa tonga ao tsika hoe dia tsy mahita riavana firifiry no misaraka manao divorce satria diso fanantenana mbola tsy fantatra ihany na dia efa nisafidy tao anatin'ny maro azy raha misy olona tsy diso fanantenana eo amin'ny fiainana dia izao any andao hifidy an' Jesosy tsika fa rehefa Jesosy indray no fiditsika na dia saika nandiso fanantenana aza le olona na dia betsaka aza ny zavatra mety tsy neritreretinao mitranga ho ary Andriamanitra mihitsy nefa nisafiditsika rehefa dia izy no manova ny zavatra rehetra firifiry ny tokantrano noho ny fandraisany an' Jesosy dia tsy potika ny tokantrano halleloia taloha nikorotana taloha miady lava taloha misy fahotana tafiditra foana anatin'ny tokantrano fa rehefa nifidy andray an' Jesosy dia manomboka amin'ny eo dia lasa milamina halleloia dia mieritreritra indray ianao ary tsy diso safidy ihany ka izaho fidy an'ity vadiko ity ary nety ihany ka izy safidiko halleloia anefa tena tsy nety fa rehefa nampidirinao Jesosy dia nety ohatr'izany daholo ingeny fiainantsika andao hisafidy an'Andriamanitra rehefa na aza mandray fanapa-kevitra hafa aloha andao hifidy an' Jesosy
Sotranao zay Jesosy malala. Mbola proof fa mbola mifidy anao zay matoa tonga eto andrano. Matoa zay mbola mitandrina sapaty, mitandrina didinao dia mbola te hifidy anao foana zay. Ary mandra-pahafatinay Jesosy zay hifidy anao foana. Ozy izy le lehilahy anankiray zay rehefanao hoe mba sa ozy izy nareo reo ho faty tsy misy Jesosy ny fiainanareo tena mba sanareo. Eny tokoa ry havana. Manam-pasahiana ny olona ho faty tsy manana an Jesosy. Zany ry havana tsy sa. Zao fiainako zao ve eto an-tany aza, eto an-tany feno fahotana fahalotona aza, mbola miaina fahalemena aza, mbola betsaka ny tsy fahamendrehako. Efa mba mahita ihany aho hoe sambatra manana an'Andriamanitra. Tahiny ny fiainako, ohatra manana fiainana miavaka izany aho. Komaika ry havana. Fa rehefa maty aho, mbola tsara lavitra an'izao zany ny fiainako. Tsy misy nofontsony amin'izany. Efa ny fanahako sisa mivelona amin'izany. Tsisy fakapanahy ho toerim-pitsony amin'izany. Tsy mena anatina tontolo ratsy tsony aho. Ka nahoana tsy ho sambatra lavitra an'izao? Ry havana malala, tia anao Jesosy. Mandray an'i Jesosy ianao, mivavaka ianao, manompo an'Andriamanitra ianao, dia izao atolotra anao ty izy ty. Alleluia. Dia hitentsika andrany manomboka ety an-tany ny fiainana. Alleluia. Tudo
Halleluia. Tsofinarana amin'izany mihitsy angetsika. Amen. Tsy any andamitsika voayandrandra hoe hiadana rehefa any, sambatra rehefa any, iainana fitsarana rehefa any, any tsisy fahoriana. Eto aloha misy fahoriana e. Fa ny fiadanana angery afa nantenenin Jesosy. Ny fiadanako omeko anareo, omenantsika izy ary zany. Omenantsika eto an-tany ange zany e. Tsy hain'izao tontolo izao raisiny. Fa omenantsika, etotsika dia efa miainan'izany. Noho izany dia tsofinarana amin'ny Jesosy mihitsy ka rehetrarehetra. Mba tena hanomboka ety an-tany ianao dia fanana fiadanana raha. Halleluia, tia anao Jesosy. Mila anankiray fidelana farany a. Hiderantsika n'Andriamanitra dia hoaninantsika ihany tenin'Andriamanitra sady. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny fiadanana. Halleluia. Amen. Tenin'Andriamanitra foana tsika na marary na salama e. Era la zawanau de soto, pupanza canai.
Halleluia. Mbola tsy mitsatra ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fatanterahany fotoana tapany voalohany teto. De misaotra indrindra Jesosy satria fahasoavana avy aminao zany a. Misaotra anao satria tena hoe ianao no mahatotosana zao fotoana rehetrarehetra zao. Averinay anao ny voninahitra am'izao anio zao. Averinay anao ny voninahitra ary dia apetraka eo am-pelatananao a ity fotoana manaraka ity de ny amin'ny hitondrana ny teninao amin'ny anambarana ny afatrao Andriamanitra de meteza anao ary a tena hoe ombanay a mete ary anao Jesosy a meteza anao Jesosy malala ombanay omban'ny vavan'ity mpanomponao a apetrao atambavako ny teninao fa voninao atao fitaovana ny am'izany ary ho anao ny voninahitra hatram'izay a de ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Zika no hira anankiray a de ataontsika mpitiavana be ty hira ity a hidirantsika mankany amin'ny tenin'Andriamanitra de mitsangana kely ary ianao manala vokina kely a de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika orinany ty hira ity a meno finaritra daholo. Dia
Alleloia. De tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra tsara andriamanitra tia atsika jesosy a de zao fahatongavanao eto zao a alleloia ataovy hoe tena hoe fahasoavana angezabe ho anao mihitsy a ny hoe tonga eto ianao am'ty androany ity a tafatandrina zao sabata masina izao hoe araka aminay eto a de tafavoretontsika samy zanak'andriamanitra de andray ny tombontsoa sy ny tombotsoa zany mahazanak'andriamanitra anao zany ane ianao androany a de ho hitanao tokoa ny vokatra zany hoe fitsaharana izany any mazy fanajantsika an'andriamanitra de ny fitsaharana sy ny fanamasinana ny anarany fanajana azy a ary fifalinana ny atongavanao eto androany fa tsy fahoriana tsy noho ny amin'ny didy a fa efatra fa noho ny amin'ny fitiavanao an'andriamanitra raha izay ny zavatra mitrango amin'ny fiainao de sambatra ianao ho tahiny tompotsika rehetra tahiny jesosy a raha zana monika Dobay a tonga soa Normalaseny Madagasikara Milosobe anjana Arabie Saoudite Artisanat de Madagascar France Bersava Koweït Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite Ratani Marisalina Madagascar Bersava Koweït Kotanila Belgique Angelina Diamant Chine Milosobe anjana Arabie Saoudite Miriam Andremalala Allemagne Razanazo Sylvie Koweït Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite Angelina Suzel Suisse Gilbert Lemonnier France à Saint-Paul Madagascar Sommet à France Kadakamalala France tonga soa daholo sika rehetrarehetra dia mahetatra amin'ny farany daholo isika menakavy alleluia Erikaraky France zana Monique Dobay tonga soa alleluia hiditra amin'ny bon sabbat normal laseno bon sabbat ianao sy ny ankonanao hiditra amin'ny ten'andriamanitra avy hatrany aritsika zao androantsika de hijery ny fomba fisainan'ny olombelona fomba fisainan'ny zanak'Israely hatramin'izay mangalatsika lesona alleluia ny zanak'Israely raha avana malala de zao raha tena ataony fandiniana raha tena ataony compte tonga soa raha latojo ajatsika patitry France sy Allemagne rehefa tena dinihana lalina sy ataony contre havana dia tsy de tena hoe nanaradia an'Andriamanitra ny zanak'Israely fa nanaradia ny mpitarika ary zay somary tsy hoe somary fa tena atahiny tompo Mami Thierry Berthelot tonga soa daholo tena anisany tsy nampandroso ny zanak'Israely fa niverina tamin'lohany foana de zao Andriamanitra manangana mpitarika de tena eken'ny zanak'Israely tokoa no le mpitarika fa isaky ny misy fotoana ny avana malala tsy otsony ny mpitarika iny de tsy otsony koa amin'ny fanarana an'Andriamanitra ny zanak'Israely oniketsika maky tena androanitra boky mpitsara mpitsara toko faharoa andininy favalo mpitsara toko faharoa andininy favalo tantara mampalahelo izy ity satria maty Josoa ary maty Josoa zanak'Nona mpanompon'i Jehova rehefa 100 taona ny andro Josoa ny mpitarika ny zanak'Israely taoriana an'i Mosesy rehefa maty Josoa de zao ny zavatra nitranga andiny fa 120 ary nanao zay rasy teo mason'i Jehova ny zanak'Israely fa nanompo ireo bala ka nafoy Jehovah-Andriamanitry ny razana izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanaraka Andriamanitra kafa amin'ny Andriamanitry ny firenena manodidina azy de nikoaka teo anatrehany ka napatezitra ny Jehova maty zany Josoa de tonga de niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely voalaza mihitsy any andininy fa 7 any de vakitsika andiny fa 7 fa 7 mpitsara toko faharoa andiny fa 7 fa 7 aminaran'izao zay rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehova de nomba izany mpitsara zany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny rehetra ny ainany zany mpitsara izany
fa nalailo azy Jehovah ny amin'ny fitaraina ny noho nampahory sy nampalelo azy rehefa maty Josoa tsisy mpitarika ny zanak'Israely na dia mitarika vavaka ary tsy nisy tsony dia lasa nanompo samby lasa ny tady Andriamanitra dia zao ny nalahelo ny zanak'Israely Andriamanitra nalahelo ny zanak'Israely satria rehefa nanompo sampy izy ireo donc vakiko manontolo mihitsy ny andolotsika hitady olona anankitena mamakitena lavalava indray izy ity halleloia izy andray ary mazoto amakitena amin'ity andro sabata masina ity masio feonao manakoako amin'ity andro sabata ity halleloia masio feonao manakoako anatin'ny vidéo fa tsy ao anatin'ny vidéo rery fataovy misy feonao manakoako halleloia atao anatin'ity fitombavaka ity dia ore manokana any an-danitra any mihitsy ania izany anaranao zany feo anao zany amin'izao fotoana zao mba re tsy titoriteny ty any re fa misy feo anao koa re ao an-danitra ao halleloia ohatsika piditra olona anankiray aloha mba amaky tenin'Andriamanitra lavalava mantsy dia aloha sy ny ampandray anjara halleloia ndoary metsika fitena raha latozy ny angatany izy amaky ny tenin'Andriamanitra mpitsara toko faharoa manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 tsara toko faharoa 1:1 ka hatramin'ny 7 raha latojo anao avy hatrany ary ny fitenenana Jesosy dao tsika rehetra sorabetsaka pasteur name fitenenana allo iantso aleo marina mba anakoako any an-danitra any ny feo ohatra mahafinaritra zany halleluia ao ary tsara toko faharoa 1:1 ka hatramin'ny 7 dia mivaky toy izao ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanompo ireo bala ka nahafoy an'i Jehovah Andriamanitra ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanaraka andriamanikafa amin'ny andriamanitry ny firenena manodidina azy dia niankohoka teo anatrehany ka napatezitra an'i Jehovah eny nahafoy an'i Jehovah izy ka nanompo any Bala sy Astarta dia ndrera tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka natolony teo an-tanany mpamabo izay namabo azy izy ary namidiny teo an-tanany fahavalony manodidina azy ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony nataiza ny voany dia namely azy ny tanan'i Jehovah ka nampahory azy araka izay efa nolazain'i Jehovah sy araka izay efa nianianany taminy ka dia ory indrindra izy kanefa Jehovah nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy fa na dia ny mpitsara aza dia tsy mba noenony fa nandeha nitsangatsangana anaraka andriamanikafa izy ka niankohoka teo anatreny ny vily faingana niala tamin'ny lalana izay nandehanany razany nanaraka ny didin'i Jehovah izy fa tsy mba nanaraka izany ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehovah dia hanomba izany mpitsara izany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny andro rehetra niainany izany mpitsara izany fa nalahelo azy Jehovah amin'ny fitarainany noho ireo nampahory sy nampalahelo azy kanjo noho ny maty ilay mpitsara dia nanao ratsy indray izy mihoatra noho ny nataony razany fa nanaraka andriamanikafa sy nanompo azy ary niankohoka teo anatrehany izy tsy nitsahatra tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditra izy halleluia amen halleluia misaotra indrindra andalatojo tao anatin'izay fizarana tenin'Andriamanitra famakina tenin'Andriamanitra zay nareo zay niantso teo mbola ho antsony any rehefa mbola misy vaky teny lavalava enotsika rehefa avy eo misaotra nareo hatrany amin'ny fandraisana anjara sy ny fahavononana halleloia zao zany zavatra nitsapaina voaray tao anatin'izay tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany zay ny mpitsara zany ny zanak'Israely zany vao tsy nisy nitarika tsony dia tonga dia voatariky ny andriamanikafa tonga dia mivily nanaraka andriamanikafa tsy hanompo n'Andriamanitra tsony dia nataon'Andriamanitra dia zao nanangana mpitsara izy hitsara ny zanak'Israely hitondraan'izy ireo hitantana azy ireo hibedy azy ireo anitsy azy ireo raha ohatra ka miala mifanaramin'Andriamanitra hitarika azy ireo anaratian'Andriamanitra tsy ny mbola nanarahiny zanak'Israely nataony tsinitsinina dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia nanangana mpitsara izy dia nomba n'izany mpitsara zany izy dia tena ny fenonositra zany mpitsara zany dia izy namonjy ny olona
tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny andro rehetra ny ainany zavitsara raha mbola teo koa zany le mpitsara dia tsy resin'ny fahavalo zany ny zanak'Israely. Lesona voalohany tena tsara ny misy mpitarika, tena tsara ny misy mitsara, tena tsara revana ny misy mpitarika. Alleloia. Misoran'Andriamanitra raha manana mpitarika amin'ny toerana izay misy anao any. Fa iny mpitarika iny omban'ny Jehova iny dia iny no mahatonga ny fiainanao ohatran'io. Alleloia. Satria nalahelo Jehova mitaraina foana reto izao nasina mpitsara dia mpitsara iny no mitaraina aminy dia nohony amin'ny mpitsara iny dia inony ny zanak'Israely. Fa zao 5:20 noho ny maty le mpitsara dia nanao izay ratsy indray izy mihoatra noho ny nataon'ny razany. Vao maty fotsiny zany le mpitsara dia miverina zero indray ny zanak'Israely. Dia ananganana mpitsara indray dia mirehatra indray. Dia maty indray le mpitsara dia miverina zero indray. Zany foana ny fiainan'ny zanak'Israely. Raha zany hoe tena hoe mitoky tamin'olona zany. Hitanareo ny Mosesy rehefa nitarika ny zanak'Israely dia niakatra tany an-tendrombohitra, tendrombohitra Sinay izy. Iresaka amin'andro 400 andro izy no any, 400 alina. Fa teneniko anareo vao 3 andro fotsiny Mosesy niakatra dia efa mivadika ny zanak'Israely 3 andro. Tsy amperinandro kory to mivadika ny zanak'Israely teo dia nanangana ombola kely volamena. Satria voalohany indrindra tsisy ny be intsony teo, faharoa dia verina fa tsy verina intsony koa iny dia tsy maintsy nanangana zavatra iankinana ianterana ny zanak'Israely. Dia lasa ohatrany hoe arakaraky nampiasain'Andriamanitra n'le mpaminany koa ilay mpitsara ihany koa dia niankinana ry zareo tamin'le mpitsara, tamin'le mpaminany. Lasa ohatrany hoe le mpaminany indray no Andriamanitra. Tsy izay nefa nitanjon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia Andriamanitra foana. Fa nanomezana an'ireo mpaminany ireo ny ositra dia ny mba hanajany ny zanak'Israely an'ireo. Satria raha ny zanak'Israely manaja an'ireo ka ny mpitsara sy ny mpaminany manaja n'Andriamanitra dia ho tafita ny afatra. Zay le tanjony. Dia jerenareo amin'izay rehefa tonga Samuely anisan'ny mpitsara ngeza be ny zanak'Israely i Samuely. Dia rehefa teo Samuely ilay nitsara ny zanak'Israely dia ngeza be mihitsy ny autorité an'izany Samuel zany. Sady niositra Samuel ny fahefana teny amin'ny Samuel tena natonga ny olona rehetra tonga dia nilefitra hatramin'ny mpanjaka. Alleloia. Dia jerenareo antsika maky ten'Andriamanitra kely zay vakiko tena tsy fo kely any amin'ny Samuel voalohany 5:10 nge. Samuel voalohany 5:10 2:17. Ary Samuel tonga teo amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy: ho tahiny Jehova ne ianao efa natanteraka ny tenin Jehova. Hitanareo ohatry le aka 19 amin'ny Samuel reny ohatry hoe i Samuel indreny Andriamanitra. Dia ohatry hoe amin'ny Saoly ihany koa na dia nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra izy fa mahita sitraka eo anatrehan'ny Samuel dia mety aminazy zany. Zany mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra sy tokony misafosafo ny amin'ny teny malefaka sy amin'ny teny mpitiavana sy fandovadokavana ny olona ny mpino. Raha hitantsika mba manao tsy mety dia teneno ry havana aza misalasala ry havana. Fa zany ny nametrahan'Andriamanitra anao mpitarika eo. Alleluia. Izany hoe tonga avany izy nanao tsy nety tsy namonina ny agaga izy nefa raha sy namonina ny Amalekita rehetra dia tsy novonoa ny agaga sy ny matavy. Alleluia. Fa rehefa toky Samuel dia nanafikeloka zany izy. Dia izy tamin'ny Samuel efa nanao izay sy nety nataon'i Jehova fa nanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Alleluia. Zany hoe ny tahotra Saoly ny fankatoavan'ny Saoly dia nataony tao amin'ny Samuel. Dia ohatrany hoe tsy maninona Jehova tsy hita fa Samuel hita maso alao manao izay tia Samuel atao hitan'ny Samuel milamina be. Be dia be ny olona zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra maka sitraka
amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Aza dinonao fa na i mpanompon'Andriamanitra koa ary mankasitraka ao amin'ny Jehova. Ny sitraka ho alaitsika teo amin'ny Jehova tsy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra raha teo azontsika fitahana. Zany misy Saoly. Efa natanteraka ny tenin'i Jehova ahako. Tsy fantany. Fa Jehova sy Samuel tao ambony teo efa niresaka. Mbola vao tsy nahita ny Saoly kory Samuel dia efa fantany ny zavatra ratsy nataon'ny Saoly. Alleluia. Niankina loatra tamin'ny Samuel Saoly any ka na eritreretinareo any amin'ny Samuel voalohany toko 7 nge jerentsika. Samuel voalohany toko 7 nampalahelo be ty satria maty Samuel. Samuel voalohany toko 7 andiny fahatelo maty Samuel. Rehefa maty Samuel dia ndraiky efa kitsika ny andiny fahatelo amin'ny Samuel voalohany toko 7 ary rehefa maty Samuel ka ny Israely rehetra dia nisaona azy sy nandevina azy tao arano dia tao an-tanànany ary rehefa niroahany Saoly hiala ny tany izay nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana. Maty zany Samuel dia tsy te hiankina aman'olona intsony Saoly. Tsy te hiankina amin'izaniza intsony Saoly. Nefa efa ngeza loatra ny fiankinany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ngeza loatra ny fangalan'ny Saoly toky. Nangalan'ny Saoly sitraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia eritreretinareo fa i Samuel efa maty. Fa mbola nitadiavin'ny Samuel, mbola nitadiavin'ny Saoly any. Nefa kitsika ny Samuel voalohany toko 8 andininy fa ndraiky antsika mahaky ten'Andriamanitra ao ary miolona faharoa amin'izay mahaky ten'Andriamanitra lavalava indray ty tendria. Ny andininy Samuel voalohany toko 7 ndray vaky itsika zao dia ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy 15. Alleluia. Izy indray ary no amaky tenin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Izy indray no iantso amaky tenin'Andriamanitra. Samuel voalohany toko 7 andininy fa 5 ka hatramin'ny izy teo ka hatramin'ny 15. Alleluia. Diny 5 ka hatramin'ny 15. Maro be nareo tsy na niantso teo dia sisy afaka tsokotsony nareo aloha zay tafiditra miantso ihany satria niantso teo zao talohan'le amaky teny teo ry Jonatana, ry Ranabavy Mihaja, Ranabavy Linara, Ranabavy Lovely, Dina Rodriguez dia tsy hitako izay virena antsona amin'ireo fa izay miverina miantso dia izay no antsotsika. Alleluia. Zasika piditra olona fanakiray indray amaky ten'Andriamanitra. Lavalava ty ten'Andriamanitra ty mimana kely ianao Ranabavy Dina Rodriguez misotro rano kely aloha. Alleluia. Sotro rano kely aloha dia ndao ary omeko anao avy hatrany ny fitenenana ny ten'Andriamanitra zay vakinao dia ao amin'ny Samuel voalohany toko 8 ka ny andininy 5 hatramin'ny 15 ho vakinao aminaran'i Jesosy. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia ho vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Saoly raha nahita miaramila amin'ny Filistina dia raiky tahotra sady niemponempona ny fony ary Saoly dia nanontany tamin'i Jehova fa Jehova tsy namaly azy na tamin'ny nofo na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony hitadiaviko vehivavy manao azy ho tsinjin-javatra aho ankanesako any
ankanesako any anontaniko aminy ary hoy ny mpanompony taminy indro misy vehivavy manao azy ho tsinjin-javatra ao andory dia nanova tarehy Saoly ka nitafitafiana hafa dia nandeha izy sy ny olona roa lahy nanaraka azy ka tonga tao amin'ny ravehivavy no nialina ary hoy izy masina ianao manaova fankatoavana ho ahy amin'ny zavatra manindry anao ka ampiakaro ety amiko izay hotononiko aminao ary hoy ravehivavy taminy indro fantatrao izay nataony Saoly dia ny nandroany ny manao azy ho tsindrian-javatra sy mpanao hatsarana hiala amin'ny tany ka nahoana ianao no mamandrika ny haiko hahafaty ahy ary Saoly nianina tamin'i Jehova ka nanao tamin'ny hoe raha velona koa Jehova dia tsisy heloka azo anao amin'izao zavatra izao dia hoy ravehivavy izy ary no ampiakariko eto aminao ary hoy izy Samuel no ampiakaro ety amiko ary hitany ravehivavy Samuel dia nidradradradra tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny Saoly hoe nahoana no namitaka ianao fa ianao Saoly ary hoy ny mpanjaka taminy aza matahotra inona no hitanao ary hoy ravehivavy tamin'ny Saoly Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako ary hoy izy taminy manao ahoana no endriny dia hoy izy lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy ary fantatro Saoly fa Samuel izay dia niondrika tamin'ny tany izy ka niankohaka ary hoy Samuel tamin'ny Saoly nahoana no kory taminao aho ka ampiakarinao dia hoy Saoly tery loatra fa miady amiko Filistina ary Andriamanitra efa napoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony na amin'ny mpaminany na amin'ny koa izany no nampanalako anao mba ampahalalana ho ahy izay ataoko. Aleloia, amen. Toizana kely azafady indrindra 512 sy 712 ary ny 712 toy ataontsika hatramin'ny 712 mihitsy zoky angidrina azafady indrindra toy hatramin'ny 712 azafady indrindra. Ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Samuel nahoana no manontany amiko ianao nefa Jehova efa mahafoy anao ka tonga fahavalinao fa Jehova efa nanao azy ho araka ny nampilazany ahy fa efa nienda niala amin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny Davida namanao satria tsy nihaino ny feon'i Jehova ianao ka tsy nahatanteraka ny fahatezeran'ny mirehatra amin'ny Amalekita dia izany no nanaovan'i Jehova izao zavatra izao taminao androany ary araka tohitry Jehova eo an-tanan'ny Filistina ny tenanao sy ny Israely ary rapitso dia ety amiko ianao sy ny zanakao ary miaramila ny Israely koa dia atondro Jehova eo an-tanan'ny Filistina. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra amin'ny famakiteny sady ny faharetana fa lava dia lava izy teo nampavaingiriny fa dia misaotra anao dia tahiny Jesosy era nampavainginy ireny. Aleloia. Dia izao zany riavanao malala hitantsika amin'izany fa diso niankina loatra tamin'ny Saoly tamin'ny Samuel izy Saoly rehefa diso niankina loatra tamin'ny Samuel Saoly hitany hoe efa zatra loatra dia ny fony rehetrarehetra efa niankina tamin'ny Samuel rehefa maty Samuel inona ny zavatra tsapany voalohany tsy mamaly to dia raiky tahotra izy aloha hatramin'izay rehefa misy manafika ny Israely ka toe Samuel dia natsoina hiakatra aingana Samuel anao fanatitra ho an'i Jehova dia maresy ny zanak'Israely. Tanao efa lasa ny findra tanteraka any amin'ny Samuel mihitsy zany ny tokony ho fatokinan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly ratsy izay dia eritreretinareo niantso an'i Jehova ozy izy raiky tahotra izy dia nanontany tamin'i Jehova izy fa Jehova tsy namaly azy na tamin'ny Nofy na tamin'ny Orima na tamin'ny mpaminany loza ngery avana zany hoe ianao tsy valiany Jehova zany tsony tena mivavaha mihitsy ianao mba tsy ho isan'izany ianao. Aleloia, mivavaha mihitsy ianao. Aleloia, mba tsy ho isan'izany ohatra mahavariana anaky ngery avana malala ny laiviko fa ny anarana sy ny soratra aminareo mipotra fa nefa sarin'olo-kafa no mipotra ahoana ty Facebook ty hitakeo ny anaran'ny ranabavy tiana Rakotoary Zaka fa tsy ny sariko ny mipotra fa olo-kafa ohatra manao diabe zay vao miverina amin'ilao ny findra tanteraka any amin'ny Samuel no fatokiny Saoly ahoana moa Jehova ny amaly miantso anao nefa tsy mitodika any aminy ianao miantso an'i Jehova fa mifonao any amin'ny Samuel tsy namaly Jehova ary aza dino
fa fotoana efa nelany fanan'andriamanitra tamin'ny Saoly io. Andriamanitra niala tamin'ny Saoly mialohan'ny Samuela rehefa. Samuela nge mbola teo e. Mbola naverim-bolan'ny Saoly nahitany Samuela. Fa tsy fantatry Saoly, Jehovah tsy teo tsony. Lasa tokoa ary Samuela. Tsisy ninina tsony Saoly. De eritreretinareo a. Efa diso miankipo tamin'ny Samuela loatra Saoly. De mbola nalaon'ny Saoly a nanao ny hevitra rehetra. Alleluia. Iresahana amin'ny matotoan'ny Samuela. Noho ny andeha hitady hiverina amin'ny Jehovah, hitady ny Jehovah fony rehetra sy ny zay rehetra. Sy fanahiny rehetra. Palahelo a. Zao nefa rehefa misy zavatra ray tiako hisintomana ny sainao androany. Misy lehilahy anankiray koa anatin'ny tantara ao, Davida ny anarany. I Davida koa nosoran'ny Samuela. Ary i Saoly nandritra ny ady rehetra zay nalovana teo Samuela. De nivavaka ho azy Samuela. Nanao fanatitra ho azy Samuela. Nampahery azy Samuela. Rehefa tonga ndray Davida, i Samuela nanositra ny Davida. De rehefa nanositra ny Davida Samuela, de tsy niona tamin'ny Davida tsony Samuela. Alleluia. I Saoly rehefa iady eo Samuela. I Saoly rehefa iady, ialoava amin'ny fanatitra ataon'ny Samuela. Fa i Davida nanomboka teo, nosorany Samuela fotsiny izy, de tsy niona tsony aloha izy mianaka. I Davida rehefa tsy nanana fotoana nametrahana ny fony tamin'ny Samuela. Ositra ny ilainy tamin'ny Samuela. Fa izy niankina tamin'ny Jehovah. Azandro any tesitina ny sainao a. Mekina amin'ny Jehovah ianao. Davida, eritreretinareo tamin'ny Samuela maty io a. Mafy be mihitsy nahazo an'i Davida. Satria Samuela maty, Davida maty ady. Ny soramandry manaraky hitanareo tsara nahazo an'i Davida fa na de Filistine ary efa mba nakany amin'ny Filistine zany mba nanao pikaramanady. Fa no izy mifety zany anao mandeha fa tsy mety aminay ianao eto. Iady rery Davida. Samuela tsy otsony. Izy avy izy miankina amin'ny Samuela tonga eto androany. Nisy Davida rehefa namalala, ny tantaran'i Davida netomboka tao amin'ny fahafatesan'ny mpaminany. Ary rehefa nijerena, de ambony ny fatokian'Andriamanitra, fatokian'i Davida an'Andriamanitra, no ny fatokian'i Saoly an'Andriamanitra. Ambony fatahorana Davida an'Andriamanitra no fatahorana Saoly an'Andriamanitra. Satria ny Saoly mbola nizara roa. Ny ray tany amin'ny mpaminany, ny ampahany kely tany amin'ny Jehovah. Fa i Davida, vao anomboka hiarikady izy, maty Samuela. Iakina amin'izy ary izy. Tsara fantatrao a, ry havana malala. Tsara fantatrao. Fa tao aorian'ny nahafatesan'ny Samuela no nanratany Davida ny Salamy 7:20. Ahoana izy Davida? Samuela no mpiandry ahy. Tsy anan-java-mahory avy e. Teo ny nanamafisany Davida rehefa vao maty Samuela tany am-pitsoahana no zao aloha ny anan'i Davida Samuela tany amin'ny Samuela voalohany 1:20. Tany Samuela, tany Davida no nosorana. Teo zany a, Davida mbola tena mpiandrondro mihitsy izy no nosorany Samuela. Fa rehefa tany amin'ny mpanjaka, tany amin'ny Samuela voalohany rehefa maty Samuela. Rehefa maty Samuela, tany amin'izay Davida nandray ny toeran'ny ondry izy. Alleluia. Izy vao ositra mpiandrondry. Fa lasa mpanositra azy, nandray ny toeran'ny ondry amin'izay izy, ary nandray an'i Jehovah Andriamanitra ho mpiandry azy. Ny nalasa lavitra ny Davida rehefa nateo amin'ny fiainana. Ny tsy nahaverina andehan'ny Davida rehefa nateo amin'ny fiainana. Nizaniza mpaminany teo. Tsy izany tsony ny ekinan'i Davida. Fa Jehovah direkta ny mpiandry azy. Ny evangely avana da hitan'ny Davida zao mihitsy e.
ny fiarovan'Andriamanitra azy ndreka maky tantara anakay mety mbola tsy hainonareo ty tantara ty manangana tanina zay efa naheno an'ity tantara ty fa mbola tantara mbola tsy nitoritsika izy mila olona anankiray indray ary tsika manaiky mavesatra olona anankiray amaky tenin'Andriamanitra olona tsy de matetika anresantsika ty zavatra ty ity tantara anankiray ty misy tantara anankiray mahafinaritra be ty tantaraiko anao Samuela voalohany toko fa 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 Alleluia. Samuela voalohany toko fa 7 mbola velona Samuela teto misy fa Davida efa nitsoaka ny Saoly izy ary no mamaky an'izany teny zany lava de lava ndao zarentsika roa ndao zarentsika roa manjary mamaky lava loatra le olona anankiray. Alleluia. Ny olona voalohany amaky isan'ny zoky Erika de Samuela voalohany toko fa 7 andininy voalohany hatramin'ny fa 7 no vakinao andiny voalohany hatramin'ny fa 7 ny manarakaraka azy eo ndray dia andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 4 vorentsika daholo ve zay voresina sary aroa aorian'ny ranabavy Erika ao zany de ranabavy Lovely no iantso no atsotsika amaky tenin'Andriamanitra aorian'ny ranabavy Erika misaotra nareo am'le fifandrombonana sy le fandrombana ny asan'Andriamanitra rehefa ao ary ranabavitsika Erika de to de mianaza fitenenana Samuela voalohany toko fa 7 andininy voalohany hatramin'ny fa firy izy teo hatramin'ny fa 7 ndao ary mihinanao ary fitenenana Makasika pastor mamy fitenenana de iara-maka ny tena afika mianaran'i Jesosy misy ramandreny ambony de mifakitoza hoe ny finanan'ny Jonatana ho an'i Davida sy nitadiavan'ny Saoly indray afaty azy ary nandrosiran'i Davida nakany amin'ny Samuely ary Saoly niresaka tamin'ny Jonatana zanany sy tamin'ny mpanokony rehetra ny an'izay nahafaty an'i Davida ny an'izay ahafaty an'i Davida fa Jonatana zanaky Saoly kosa dia tsy an'i Davida ary Jonatana nambara tamin'i Davida hoe Saoly raiko mitady hamonanao koa amatsiny ianao tandremo ny tenanao raha pitso maraina ary mitoera amin'izay toerana mandindina ka amin'ny ere ary izao ivoaka ka hitsangana eo anilan'ny kaky amin'ny sa izay misy anao dia iresaka aminy ny aminao koa izay hitako dia ambarako aminao ary Jonatana nilaza soan'i Davida tamin'ny Saoly rainy ka hoy izy taminy aoka ny mpanjaka tsy hanisy ratsy an'i Davida mpanompony fa izy tsy nanisy ratsy anao sady nahasoanao indrindra ny nataony fa izy efa nanao ny ainy tsy ho zavatra fa namono ny Filistina ary Jehova nahavita famondena lehibe ho an'ny Israely rehetra ianao nahita izany fa faly koa nahoana no dia hanota handasaka ny raha marina ianao ka afaty fonan'i Davida ary Saoly mihaino any tenin'ny Jonatana ka nianana hoe raha velona koa Jehova dia tsy atao maty izy ary Jonatana niantso any Davida ka nanambara izany rehetra izany taminy dia nitondra ny Davida eo amin'ny Saoly ka dia nitoetra teo anatrehany tahaka ny teo aloha ihany indray izy ary mbola nisy azy ihany dia nivoaka Davida ka niady tamin'ny Filistina ary nahafaty betaka ka dia nandositra azy ireny ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova tonga teo amin'ny Saoly raha nipetraka tao an-tranony izy sy ny tanany lefina teny an-tanany ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany ary Saoly niendry hamely an'i Davida tamin'ny lefina ka ataony miboroka miatra amin'ny rindrina fa izy nisoloka niala teo anatrehan'i Saoly ka ny rindrina no voan'ny lefina dia nandositra Davida ka afaka tamin'ny aliny ihany ary Saoly nanirakolona kany amin'ny tranon'i Davida hiambina azy ahafaty azy raha maraina fa nikala vadin'i Davida nilaza taminy hoe raha tsy mamonjy ny ainao anio alina ianao dia atao maty raha maraina ary nikala nampidina an'i Davida tamin'ny varavarankely ka dia lasa nandositra izy ka afaka ary nalay nikala ny tampo dia napetrany teo amin'ny farafarany ka nosaronany makarakara volonosy ny lohany
dia norakofany lamba izy ary no naniraka arkany Saoly arkany David Saoly dia hoy mivary marary izy ary sao naniraka ny olona iza any Davida indray ka nanao hoe eto miakatra aty amiko amin'ny farafara izy ho vonoto dia niditra nirakanjo indro ny sampy no teo aparafara ary voasarona ilay makarakara volonosy lohany dia hoy ny Saoly tamin'ny Mikaly nahoana ianao no namitaka aiko izany ka nandefa ny fahavaloko ary afa nandositra izy fa hoy Mikaly tamin'ny Saoly hoy izy tamiko avelao andeha fandrao ho vonoiko ianao. Amen. Alleluia be mankasitraka indrindra anao ranavavy Erika fanatin'izay famakina teny mahafinaritra be zay Andriamanitra manakira fahasoavana ny amaly fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Andao atsika mpandroso olona hafa indray maky tenin'Andriamanitra dia ranavavy Lovely moa efa niantso tao ambadika tao ny appelany dia ianao indray ranavavy Lovely amaky ny toyany dia manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 samy voalohany toko 5:20 9:20 ka hatramin'ny 4:20 novakindra ranavavysika Lovely menanao ary fitenenana. Alleluia. Makasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia toy izao ary mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia nandositra David ka afaka ary tonga tany amin'ny Samuela tany Rama dia nambarany azy izay rehetra nataony Saoly taminy ary nandeha izy Samuela ka nonona tany Nayota ary nisy nanambara tamin'ny Saoly hoe indro Davida ao Nayota any Rama ary Saoly naniraka olona hisambotra ny Davida ary no nihitan'ireo ny taminany tafangona sy naminany ary Samuela mitsangana eo amin'ny lohany dia tonga tamin'ny iraka Saoly ny fanan'Andriamanitra ka dia naminany koa izy ary no nisy nanambara izany tamin'ny Saoly dia naniraka olon-kafa izy ary ireo koa dia mba naminany ary Saoly naniraka olon-kafa indray fa ny teniny nefa naminany ihany koa ireo ary dia lasa nakany Rama koa ny tenany ary tonga tao amin'ny lavaka lehibe famorian-drano izay ao seko izy ka nanontany hoe aiza Samuela sy Davida ary hoy ny anankiray indreo ao Nayota ny Rama izy dia nakany Nayota ny Rama Saoly ary tonga tao aminy koa ny fanan'Andriamanitra dia nandroso izy sady naminany teny am-pandehanana ambara-pahatonga ny tany Nayota ny Rama ary nanaikitra ny fitafiany koa izy ka mba naminany tahaka ny sasany teo anatrehan'ny Samuel ary izy nandry ny tanjaka nandritra iny andro sy alina iny koa izany nanaovan'ny olona hoe Saoly koa moa mba isan'ny mpaminany. Alleluia. Amen. Makasitraka indrindra pastera. Alleluia. Makasitraka indrindra anao ihany koa ranabavy Lovely fa anatin'izay vaky teny mahafinaritra be zay lavalava ihany fa dia misaotra anareo tamin'ny faharetany. Halleluia. Zay re tantara teny amiko anareo tsaky nefa barenareo io fa tantara tsy dia mbola nitoriana teto amintsika teto io tantara io zao le zavatra nitranga mbola velona Samuela Saoly mbola mpanjaka fa Davida efa voaositra dia zao ny zavatra nitranga andeha ho enjehan'ny Saoly ho vonoina amin'izay i Samuela i Davida azafady dia inona nataony Davida lasa izy nitsokana akany amin'ny Samuela rehefa nitsokana akany amin'ny Samuela izy lasa Samuela zany notriny hoe fiarovana ho azy. Alleluia. Dia rehefa teo amin'ny Samuela izy dia Samuela maminany dia mimpaminany koa teo amin'ny Samuela i Davida ndray tsy naminany fa nitoetra teo amin'ny Samuela. Za miteny anao fa tena ilaina tokoa ny fananana ray aman-dreny ara-panahy fa tena ozy tena Andriamanitra hoe rehefa mbola teo ny mpaminany dia tsy nisy nakitika ny zanak'Israely dia zavatra nivakitsika tany amin'ny mpitsara zadino raha mbola velona koa ny mpitsara tsy voakitika zany ny zanak'Israely. Alleluia. Davida lasa nandeha ohatrany mialoko ohatrany ambany elatry ambany ohatratra Samuel izy arovany Samuel ohatr' zao dia tonga amin'izay ary i Saoly fantatra hoe ato ny toerana misy azy dia naniraka olona Saoly andeha hamonana Davida. Inona zavatra nitranga vao tonga teo iny olona iny andeha sambotra ny Davida dia latsaha fanan'Andriamanitra izay fanan'Andriamanitra eo fa amin'ny fanatrehany eo fa misy an'ny Samuel tonga dia niova fo tonga dia naminany miaramila
tonga dia naminany andeha hisambotra sy afaka nysambotra fa nan'Andriamanitra nidina tao aminy tonga dia naminany izy mpaminany zany tsy mahavita misambotra ntsony tena defa fandroa indray Samoely niova fokoa ny faharoa no ny fisiany Samoela teo tonga dia naminany Samoely nidina fanan'Andriamanitra tonga dia naminany koa le miaramila fa raha nitezitra solo aloha za mihitsy no hoany tena nifankahity Samoela sy Davida azafady i Saoly sy Davida ary avana milala le olona tia ny Saoly vonoina hitany i Davida io alleluia olona te hamono anao tsy mahakitika anao rehefa eo amin'ny mpaminany ianao alleluia eretinareo olona te hamono fa mahita eo tsisy azony atao satria fa nan'Andriamanitra nidina voalohany to dia naminany koa Saoly ary ny azo faminaniana nivadika ny dian-tany nivadika fa fahambaraka ho azy na raha tiako lazaina aminao zany dia zao efa niao ny Davida sy Saoly tamin'io fotoana io fa tsy afaka nikitika ny Davida Saoly satria i Davida teo aniran'ny mpaminany alleluia mitoerana ilan'ny mpaminany ianao fa tsy afaka hikitika anao zany ny devoly ry havana malala devoly te hikasika te hikitika te hamodika anao io alleluia mitampifio akaiky amin'ny mpaminany fa tsy maninony zany ianao fiarovana ngery havana amin'ny mpaminany tsy mpitondra mavaka fotsiny fa tena fiarovana alleluia fakahita izy roa fa mifanasika mihitsy fa tsisy azo atao satria Davida eo ambadiky ny mpaminany Davida eo ambadiky ny mpaminany zao ny zavatra nitranga maty Samoela afaka mandeha mitady matotoany Samoela aingana koa Davida satria matahotra izy ho aiza-tsony ny alehako izy Israely tsy ariavana nanoloana an'izany zavatra zany nosoratany Davida Salamo 7:3 ny fiainan'ny Davida ariavana na dia nahita fahasoavana ny amin'ny mpaminany ny fony Davida tao amin'ny Jehova alleluia ny fony Davida tao amin'ny Jehova raha ny tena marina raha maty Samoely tokony verin-dalany Davida nitsoka maty ny tahotra fa nanohy ny diany izy satria zao ny azy Jehova ny mpiandry ahy tsy hananjava mahory ahy na dia hamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza ananomboka tenga Davida tena namaky ny lohasaloko ny fahafatesana raha vakinao ny Salamo 7:20 Jehova ny mpiandry ahy tsy hananjava mahory ahy mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy na dia eo aza tsy fisin'ny mpaminany ntsony mitondra ny amorony fialan-tsasatra satria izy tsy mpaminany fa izy mamelombelona fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarany izy eny na dia mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko ianao no amiko Samoela tsy nandeha niantso ny matotoany i Davida tsy nandeha niantso ny matotoany Samoela tahaka ny Saoly fa i Davida efa zatra niaraka tamin'i Jehova ny zavatra tiako atongavana androany dia zao rehefa malala Davida vao nanomboka nandeha vao nanomboka voaositra dia efa nampianarin'Andriamanitra ny ary nandeha taminy ianao koa tsy nila mpaminany ianao koa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa niara nandeha tamin'Andriamanitra niara mandeha amin'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainany androany teteny aminao misy fiangonana zay taloha dia nodimandry le pasteur fiangonana mitandrinandro sabato ohatrany atsika io dia nodimandry le pasteur nampalahelo zay tantara zay rehefa nodimandry le pasteur dia miparitaka amin'izay ny mpino dia miverina vavakalady daholo ny mpino ny akavizany angambany anakifiry vitsy kely anisa zany raha nabavikely anako mpanao chorale zay no mba tafiditra nangeta teza misy fiangonana mitandrinandro sabato satria zay no nampianarin'ny mpaminany avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra
dia nijoro nanarady nandefa maty aza ny mpaminany rehefa malala na hoe nanamaingana tsika eto tsy fantatra zay ho lasa aloha mety zay zao tenanay zao mety anisan'ny ho lasa aloha hiala eto amin'ity tany ity alleloia zay sitrapon'Andriamanitra moa dia zay no ataony fa zao alleloia matotoako aza mba hatsona aza korontanina fa izao no ataovy dia ny androany alleloia akino amin'i Jehovah ny fonao ny zanak'Israely dia vao maty ny mpaminany vao maty ny mpitsara dia tonga dia miazakazaka amin'ny velon-dalana tsy riavana na izana ianao Jehovah no arahantsika Jehovah no ananantsika fahazarana alleloia zay ampiasain'Andriamanitra mitondra anareo amin'Andriamanitra fa tsy hitondra anareo ao aminay alleloia ny zava-dehibe dia zao ianao mijoro hatramin'ny farany ianao mijoro hatramin'ny farany raisiny hoe tsisy tsony ty fandarana ty amin'ny afaka 20 andro eo a dia hiala sasatra kely ty fandarantsika ty dia manomboka any amin'ny 23 juin hatrany amin'ny faran'ny volana juillet dia tsy hisy tsony aloha ny fandarana andramoka izao tsy misy ny vavaka fiambenana amin'ny alina tsy misy ny live rehefa sabata tahaka izao fa zay rehetra hitandrina sabata iaraka aminay a dia any anaty Zoom isika ny miona isa-tsabata toute la journée ao daholo na toro-tenina fiderana tsy misy live zany manomboka amin'ny 23 juin ho avy izao dia tsy misy mitsahatra aloha mandritra ny fotoana voafetra ny fandarana eto amin'ny live eto amin'ny fandarana lamika izao ny toro-teny isaky ny vavaka fiambenana isan-kalina ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny tsisy koa commencement akila sy mifampintina ny toro-teny rehefa sabata dia tsy misy ny live tahaka izao a ny fotoam-bavaka sy ny toro-teny sabata fa dia any anaty Zoom isa-sabata zany tsika iona any anaty Zoom noho ny antony manokana satria dia ny zay menakavy kely dia somary tsy eo ary ny toerana zay isy anay a dia toerana somary tsy dia mety misy connexion ary tsy afahana manao live tahaka an'izao a izay ho ataontsika zay ananana connexion matanjaka be tahaka an'izao zay moa zany zao dia fa rehefa mifilazan-draharaha ny tiana hatongavana amin'izany dia zao any amin'ny volana août any tsika miverina manao fandarana mana tena mbola hita andrirana-bavy Marina ty anahy ry Angonelina Rodriguez tsy hoe ny ambony moto efa miaraka amin'ny slim be mihitsy zany Angonelina Rodriguez volana août tsika mipankahita tsy Rodriguez ve ty za ihany ty pastera sady miaraka amin'ny tsy ho faty akory zay fa kosa misy ny fijanonana kely alleloia ka hoe eo ampanaovana vente en ligne andro sabata daholo amin'izay ny tsatsany rehetra rehefa volana août fa izao manaova tahaka ny Davida na dia tsy teo aza Samuel Jehovah ny mpiandry azy Jehovah ny alina ny taminy Jehovah ny natokisany androany dia todika amintsika rehetrarehetra ahako androany ero ny fampianarana ataonay alleluia dia raisony tsara fa ny fonay aza apetraka aminao ny fonao aza apetraka aminay alleluia fa tsy njovy ny ara-panahinao alleluia dia mpanjiny Jehovah miaraha mandeha amin'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana nomboan'ny problème ny Davida ny maty Samuel raha niankina tamin'ny Samuel Davida tsy mpanjaka niverin-dalana resy anady maty tao anaty ady fa satria Davida niankina tamin'ny Jehovah hatrany am-boalohany dia tao anatin'ny fotoana narary azy mihitsy satria tsy toe Samuel no niankinany tamin'ny Jehovah ka nataony retany ren-danitra hoe Jehovah ny mpiandry ahy dia tsy hamanjava mahory ahy alleluia niainany zany niainany amin'izay ny salamy 7:20 alleluia fa izy tsy nandeha nitady any Samuel ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra aza manao tahaka ny zanak'Israely a fa manaova tahaka ny Davida averiko aminao farany any tena mpanomboana ny zanak'Israely a miafinao ambadiky ny roy
dia makasitraka aman'olona dia Saoly nakasitraka tamin'ny Samoela ny zanak'Israely niafaka tao ambadika Josoa vao maty Josoa tena nanao ratsy amin'izay hoe tsy atsony Josoa hibedy anazy neny Davida fatany fa Jehova eo foana hibedy azy ilay Andriamanitra tsy azo fotahana ny problème antsika te hamitaka mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mety ho voafitaka ao fa Jehova tsy ho voafitaka ao ny mpanompon'Andriamanitra koa tsy afaka hanao na inona aminao amin'ny fotoana nitalaovanao ady afa-tsy ny mitondra mavaka fa ny afaka hiditra anaty lafaoro miaraka aminao dia Jehova Andriamanitra miara-mamaky ny lohasalako ny fahafatesana aminao dia Jehova Andriamanitra 70 taona zany lehilahy zany nanjaka foana ry havana malala intelo zany nosorana mpanjaka tsy ny mbola nisy tao amin'ny tantara zany intelo zany lehilahy zany Davida mpanjaka zany nosorana na dia tsy teo tsony ry havana Samoela nanositra azy Samoela voalohany toko 4:12 izy nosorana Samoela taona zay maty ange Samoela iza nanositra azy ny miaramila nanositra azy ny mpisorona nanositra azy intelo voaositra raha misy zany mpanjaka tena farak'izay voaositra ho mpanjaka dia i Davida. Halleluja. Rehefa tsy eo mpaminany, rehefa tsy eo mpitsara, rehefa tsy eo Samoela, Jehova eo. Ary Jehova afaka niraka na te anjely azy, anositra sy ombanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Hotahiny tompany antsika rehetra. Mino fa avoarainao zany afatra izany. Ny tanan'Andriamanitra maherana aho hikasika antsika tsirairay avy. Hivavaka tsika eo amin'ny terity fa anao hira anankiray moa tsika. Halleluja. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty aso aloha. Amaranantsika sady ny fotoana. Aza dia fa misy fandraisana fanasan'ny tompo tsika rehefa eo ianareo izay te handray fanasan'ny tompo miaraka aminay dia afaka miditra anaty Zoom ianao rehefa avy eo. Halleluja. Halleluja. Anao antirititsika anao fisatsika ny faneketsika anatren'Andriamanitra indray ianao mpiandranay Jehova. Halleluja. Dia ao anatin'ny tirity hiditra ny solitena amin'ny groupe Zemarisy ny tirity hivavaka ny tenako dia aoriana zany izy zany hivavaka ataoko zany hivavaka amintsika eto hivavaka hitondra vavaka amintsika eto ranavavitsika keke ranavavitsika lovely. Hotahiny tompany isika rehetra ino finaritra daholo. Jehova no mpiandry ahy tsy mamisy ataporako masony very foana isan'ora isan'andro izy no reharehako Jehova mpiady mahery battery fiarovana tsy ho an'ireo matoky azy Jehova no mpiandry ahy tsy mamisy atahorako masony very foana isan'ora isan'andro izy no reharehako Jehova mpiady mahery battery fiarovana tsy ho an'ireo matoky azy
viady mahery efa kosa be fitiavana fa minaoko tsy alay nandrako fa niavizano anao pirenireny tsy mba manana piano tsy momba nyakatsy manga zay de iano taminy tsy momba piady mahery nefa kosa be fitiavana fa minaoko tsy hitalany nandrako fa niavizano anao pirenireny tsy mba manana piano Avida si manana piano nyakatsy manga fa Jehovah direct am piano zay de iano taminy Alleluia Satri Jehovah Jesosy malalo misaotranao zay Jesosy amin'ny fotoana androany misaotranao zay Jesosy amin'izany fotoana izay ninona ny teninao teto zany androany misaotra satria tena renay tokoa Jesosy fa tena hoe niaraka taminay teto ianao nametraka ny teny taty ambavanay ianao ary izany teny zany dia angatahako Jesosy mba tsy ho very anjavona mba tena hoe ifantsika ty anatinay mba tena hoe anihiry amoa ty anatinay niankina taman'olona tokoa ny zanak'Israely ny olona zay nomenao azy ihany ny ankinany fony fa tsy mba ianao Andriamanitra ary raha nisy tsy nateo andreo olona ireo tsony ireo mpitarika ireo raha nisy tsy nateo ny mpaminany sy ny mpitsara dia niala avy hatrany taminao ny fony izy ireo zay Jehovah Andriamanitra dia tsy ohatr'izany ary tsy te ho tonga tahaka izany zay fa zay ianao tahaka ny Davida androany ianao avy hatrany mihitsy ny miaraka aminay ianao avy hatrany mihitsy ny ankinan'ny fonay Andriamanitra tsy toa ianao avy hatrany mihitsy ny ankinan'ny fitiavanay ka na iza eo na iza tsy eo zay efa nao raha teo ary zay tsy ala aminao zay tsy miankina amin'iza niza ny fanomponay ianao niza eo na iza tsy eo zay anompo anao niza momba anay niza tsy momba anay zay anompo anao niza manenjika niza mity zay anompo anao halleluia ary fandrosoana sy mifahombiazanay dia ao aminao rery any ny ankinan'izany sotra Jehovah Andriamanitra dia raha laza sotra sy voninahitra anao dia vozy satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo karaha dia litera ray ary tamin'izany teny nitoriana teto zany fa zany voretrena fafy zany dia amoa avy zato eny aty anatinay tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen ampandrotsika na vavitsika kike amin'izao fotoana zao hivavaka dia miasandrana vavitsika lovely Sitraka indrindra pasteur namepitenenana dia iara bavaka ary sika misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay noety mipanolokonao teto androany misaotra ny amin'ny teny fampianarana ny amin'ny teny famelombelomana fa tena hoe nampahery tokoa Jesosy malalo araka izany teny izany dia fampianarana tena tsara tokoa ny nety mifanomponao teto Jesosy dia androany zay dia kasitraka sy misaotra fenanao fa tena nomenao tarika mahatoky tokoa zay tarika tena nofenonao ositra tokoa manoro anay ary manitsy anay sy mampianatra anay izy no nataonao fitaovana Jesosy mba hampianatra anay mba hahafahanay manara-dianao ampianatra zahay mba hay akatompo tarika anay mba hay akasitraka azy ireo satria izy ireny Jesosy no mampita miafatra avy aminao mba hanananay fahendrena sy hampisy fitahina eo amin'ny fiainanay
aoka mba tsy ho toy zanak'Israely zay Jesosy tompo malalo fa tsy hiankina amin'olona zay fa tena hoe tahaka ny Davida tokoa hanaradianao hiankina aminao mandrakariva na iza Jesosy malala olona hoentinao eo anoloanay tarika anay dia hanaradianao mandrakariva zay Jesosy ianao ny tokonay ianao ny fanantenanay Jesosy tsy hampiova ninninina eo fiainanay. Malalo dia voninahitra dia nanao rery any alleluia amen. Alleluia. Makasitraka indrindra pastera dia mbola hiara hivavaka isika dia Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra mbola velom-pisaorana anao indray izay Jesosy malala fa nomenao fahafana ke izay Jesosy mbola afaka sitraka nyity sabata masinao tamin'ity an'io indray. Eny Jesosy sabata mahafinaritra tena hoe nitsahatra ny fomam-pananay koa dia mendrika anao Jesosy nisaotra mendrika anao ny dera Jesosy malalo satria dia tena namenao an'izany sabata masinao izany izay ary nanatrika anay teto anao eny hatramin'ny maraina tamin'ny commencement Jesosy dia efa teto ianao mbola afaka niaraka nifandray taminao izay mbola afaka nanandra-bavaka izay afaka niankoka teo anatrehanao na nome voninahitra ny anaranao izay tena hoe nientanentana tokoa nge ny fonay Jesosy miaraka taminao teo hoe torotoro ny fonay ary izany fo torotoro miaraka aminao izany Jesosy dia mbola tianay foana hiarahana aminao Jesosy koa dia mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny teny mamy izay nampitondrainao ny mpanomponao teo Jesosy malalo aokany izany teny izay rena izany fa tena hoe tsy toy ny rano raraka tany Jesosy malala fa tena ho tehirizinay ato anatin'ny fonay tokoa dia ny tantara izay ny ainan'ny David ny ainan'ny Saul ny ainan'ny Samuela Jesosy dia tena mba ho akantinay lesina eo amin'ny fiainanay Jesosy satria dia miaratsy ange ty fiainan'ity Jesosy dia misy ny mpitarika anay nomenao mpitarika izay Jesosy malala mpitarika izay tena hoe omban'ny tananao tarihan'ny fanahy masinao mandrakariva dia aoka izay Jesosy malala tena hoe hiampo aminao ihany koa satria ataovy tsapanay Jesosy fa izany mpitarika omban'ny tananao izany Jesosy dia fa omban'ny tananao manokana koa nge izay tarina Jesosy raha mankapohanao raha manankipo aminao raha tena hoe tsy mankasitraka amin'olona fa ianao no akanay sitraka ianao no ametrahanay toky sy fitokisana tahaka nametrahan'ny Davida toky Jesosy malalo ka dia tena hoe ianao tokoa no Jehova mpiandry anay ary ninona zavatra mitranga eo aminay ninona fahavalo manenjika anay tahaka nanenjehan'ny fahavalon'ny zanak'Israely dia ianao Jehova miaro anay ianao no mpamonjy anay amin'izay rehetra andehanay dia hiaro andeha aminao mandrakariva izay Jesosy ako dia meteza ianao ampivoanay mandrakariva amin'izay lalana rehanay fa vonona izay ny hanompo anao hatramin'ny farany vonona izay ny safidy sy ara andeha aminao mandrakariva Jesosy koa dia ampio izay azoto fa hisitraka anao ampio izay azoto ampatoy ny didinao tandrina izany didinao izany Jesosy satria izany ihany ange Jesosy ny lalana ahafahanay manatanteraka ny sitraponao hoe dia ny fitandremanay ny didinao ny fanaranay ny lalan'ny fahamasitsinanao sy ny fahamarinanao Jesosy koa dia arova izay Jesosy fa vonona izay ny hanompo anao hatramin'ny farany satria ny lanitrao ary ny fanjakanao Jesosy ny tandrinay ka teo voavoly izay tsy raray avy reto raha misy olona niainy teto Jesosy ka na tsy aro sy natsapa fa tena hoe mbola tapaka ny Saul Jesosy malalo ka ny alany ny fanahinao Jesosy malalo dia aoka ianao Jesosy tena mangy amin'ny fanahy masinao an'izany olona izany Jesosy malalo mba tena hoe hitodika hiverina aminao Jesosy satria raha ho avy ianao Jesosy malalo dia tianay mba tena ho voavotsy ny olona rehetrarehetra izay manam-po aminao Jesosy dia tsy avelanao verimaina ny andehananay teo anatrehanao hatramin'izay ka hatramin'izao koa dia mankasitraka anao izay Jesosy amin'izany teny mamy nampitondrainao ny mpanomponao izany dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anareo miravavy tao anatin'izay fizarana vavaka mamy be izay nentinareo zay Andriamanitra mahery ane hitantana sy malifity anareo dia andaontsika no hira anankiray farany ny fandarantsika mbola andray fanasamy tompontsika tapitra ny toroteny tapitra ny fotoam-bavaka misaotra anareo tonga rehetra nanaraka ny vavaka teto niaraka taminay teto Jehova Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ane malifity anareo ny amin'ny fahafoizanareo fotoana fahafoizanareo ny sabotsy ny samedi après-midi firahana amin'ny ankola nefa dia nitandremantsika sabata teto dia misaotra anareo koa nafoy vola makarena tamin'ny connexion zay nanarahanareo Jehova Andriamanitra Jesosy malifity anareo dia mitongositra sy fahasoavana foana hatrany raha mbola tsy tonga lanitra Jesosy ka tany tompo velana soamatsara tsika dia amin'ny latsinainy tsika miona eto isika rehetra kosa izay andray fanasan'ny tompo dia voatapitra ty voatapitra efa on zoom
efa ao ny zoom toa de anaty zoom tsika zao de zao de anomboka ny fandraisana fanasan'ny tompo fa tsika kosa no hira anankiray a dao ataotsika tirity hoe tsika tira mahafinaritra be ty a ilahantsika amin'ny groupe zay maresy sa ho anao zy nareo ila etsika reo tsy niaraka tamin'izy ireo a ndao mba asitsika fiderana ray amaranantsika ny fotoana Alleluia. Marevy antsika ato anatin'ny zoom mato a misy ray mamaly fotsiny hoe maheno tsara dia maheno tsara pasteur ndao ary anohira anankiray ary tsika amarantsika ny fiderana amarantsika fotoana anatina fiderana de raha ohatra moa nareo afaka mipotra de alleluia moa raha tsy afaka mipotra de efa clipny alefatsika dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra de manome fotoanareo zay a raha-pitso indray a amin'ny latsinainy a no mionetotsika tahiny tompo daholo alleluia lasarytsika tahiny tompo mino finaritra andriamanitra mahery Yaraka mikadaka sy mario atao sinotsika gloriaze Oloplia Chiama!